zangajanga satria nandefa inona mo tsindrom-paingitra ihany ho an'ny tsirairay avy zay tafavory teo Jesosy ny amin'ny hoe izay nanota taminareo naoka hitorabato no izay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy mahatonga ny tsirairay avy isaina sy andiny tena ametraka an'izay fomba fijery zay voalohany kasika an'ireo olony ireo mba ho tonga andiny tena ka ho afaka ihany koa amin'izay ota mangeja sy amin'izay mety fitsaratsarana noho ny fahitana sy ny fijery tsy mety sy eo amin'ilay vehivavy njangajanga izay tahaka ny nanakona ilay ota ny fahitany fijoroan'i Jesosy teo tsy hoe tsy nanao tsinitsinina n'le ota izy Jesosy satria rehefa avy eo teo ambany izy dia niteny hoe aza manota intsony rehefa avy eo fa nanarona ny naneo ny fomba fijery ny ampitiavana mba ho amin'ny tanjom-panafahana fa tsy nanitrikitrika ny fahadisoana ny zavatra nisy ho amin'ny tanjom-pandetehana fomba fijery anankiray izay averiko ihany hoe mila baikony sy saromany fitiavana dia ilay maso mijery misy fotoana io maso io rehefa misy tranga misy tena misy olona miresaka aminao ka hoe tsy tatinao le teny dia tonga dia fantatra be hoe mivandravandra be tena fa inona ny tenenanao anahany zany familitsika miaina sy mifankazatra amin'ilay tsy toa ao anatin'ilay fitiavana izay mametraka ny fotsika manjaka ny sy ho tapahan'ny fitiavana mba zay rehetra iseho ivelany marina aloha hoe mety hiteny ianao hoe aleo kosa manao an'izay toy izay hoe mody malemilemy fijery nefa ny ao am-po tena mivoto dia hoe aleo mivandravandra amin'izay hitany tsara hoe masika sady tsy mety amiko izany teninao zany nefa ny tanjontsika tsy izay Jesosy teto tsy tena hoe nampiakapeo be na hoe naneho ny fahasiahana na naneho ny vatravatra tamin'ny teny fa fitiavana malefaka naseho tamin'ny teny maninona moa zany tsy miaroaro amina fiainana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa ao anaty fijoroana dia mijoro arak'izay sitrapon'Andriamanitra amin'izay fanambarana sy ny amin'izay iraka nampanaovina ny amin'ny fitoriana ny filazantsara dia izay no mahatonga ny hoe misy mila tokony esorina ao anatintsika ary izay ny tanjony mandroso manitsana mandraka hariva mba tena hivoahan'ilay vokatra tsara ao anatinao esorina daholo izay rehetra manarona an'izay fahavokarana mendrika sy mety izay atao anatintsika tsirairay avy mahita fa ny fijerinao mifanaraka amin'ny toe-ponao feno fitiavana ho antsika tsirairay avy dia ho tafatoetra marina tokoa amin'ny anaran'i Jesosy ary nasendra misy ary zany ataoko hoe apahafolony apahazatony dia maika mihitsy tsika hiverina hampanjaka an'izay sitrapon'Andriamanitra izay mety hoe mivandravandra be ianao fa tonga dia miverina malefaka amin'ilay toe-po feno fitiavana azafady re tsy tokony vandravandra marina fa izao dia eo ianao mety mamoaka ny ao am-ponao ampahatsorana ampitiavana amin'ny firesahana dia mianatra fontsika fomba fijery anankiray ty aloha dia tena gataka ny fanampiany fanahy masina mba tena ho tanteraka zofena atao anatintsika na zavatra efa tena hoe tsisy ohatrany hoe amin'ny maha olona tsisy fanantenana tsisy irika kanefa ny fijerin'i Jesosy dia hoe mbola misy fanantenana ary mbola
afaky ny ovelona. Ao amin'ny Jaona 2:10 izany no nolazainy ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoha azy aho. Mety hoe tsy tena raha amin'ny fiainana ankehitriny ohatra zany dia hoe andeha hamangy ampahery olona ina moa trapahoriana ianao dia tena hoe amatory izy. Fa ao ambadika izay dia mahita fiainana, mahita zavatra tsara, mahita zavatsoa amin'izay mety sy amin'izay tranga misy. Izany hoe mahita an' Jesosy, mahita an'Andriamanitra ilay fiainana. Fijery atosiky ny fitiavana, fijery mahita an'Andriamanitra, mahita fiainana ao anatin'izay mety hoe tena tsy ahitana ininona, mamelona ny fanantenana. Fitiavana, fijery mety hoe manarona tsy fitezana natrangan zavatra anankiray ho amin'ny fanorenana sy fananganana. Mety fijery vitsivitsy fa hoentintsika miatrika ny tontolo andro sy ny fiainantsika dia mino afa mitombo eny ary mandroso eny ary ho maso baribary. Tsara fijery feno fitiavana ny fijerintsika. Ndaontsika hitsangana hivavaka mihoatra amin'izay fijery zay mba ho fijery feno fitiavana, mba ho fijery tahaka ny fijery an' Jesosy tokoa ny fijerintsika. Raha eo amin'ny anaran' Jesosy no anandratana hivavaka ankehitriny, ianao tokoa no namorona ny olombelona ary namorona ny maso. Ny maso izay fitaratra, ny maso izay midika zavatra lehibe tokoa eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Maso mijery mety hampiditra zavatra maro tahaka ny Eva tamin'ny fotoan'andro. Dia ny maso mijery nahita ny mety hatsara na voankazo anankiray no natonga azy nanota. Fa androany Tompo dia hoentinay eto anatrehanao ny fijerinay. Fijery atosiky ny fitiavana tafatoetra marina, anjakan'ny fitiavanao, ary fijery tsy malaky mampiditra fitsarana atao anatinay, izay fonana etonany amin'izay mety fitsaratsarana, izay mety hevitra tsy ateraky ny fijerinay. Fa manomboka eto kosa Tompo dia aoka ho fijery tahaka ny fijerinao ny masonao, ny masonay noho ny amin'ny fahatsapanay tokoa fa ny fitiavana ny lehibe ka mahatonga ny fijerinay ho lay fijery madio rehefa tonga madio ny fonay. Ampio izay ary misaotra ny amin'ny ranao soa, afaky ny anadio, afaky ny tahiry anay raha makivaky ny tontolo andro izay dia anana ny fijerinao. Ary raha mbola handray sy hainy ny teninao izahay dia hisokatra amin'ny fahadiovana tanteraka mba ahatanteraka ny sitraponao amin'ny alalan'ny fanambaranao indray. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kira avy any Nazareta. Amen. Tiaka mampitsika ho an'i Jesosy andraisantsika ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny teny. Alleluia. Taontsika mbola hiteka mafy tsara ho an'i Jesosy amin'ny fampiasany mpanompo sy fandefasany teny atonga ny zanany sy ny fiangonana, atonga antsika tsiraray avy tena hoe miorina tsara ao amin'ny teny. Amen. Mahazo toerana fetifety ary. Mila manahaka ny fijerin'i Jesosy tsika araka ny tenin'ny pasteur teo ary fijery karazany telo izy raha fitinina vetivety mba tsy ho adinoantsika izay teny rehetra omen'Andriamanitra antsika. Ny fijery voalohany dia Jesosy tsy mijery défaut zany. Satria rehefa nivavaka izy araka ny fampianarany papa tamin'ny efa elaela izay mantsy dia hoe alina ray manontolo izy no mivavaka ho am-pianany adiny 12. Adiny ray zany isaky ny mpianatra ho fidiana. Rehefa mivavaka ho am' Petera izy dia nampahitany ray azy fa olona tena andabe mihitsy. Dia le ady ao anaty vavaka
hoe na dia zany ara ve dia sao dia io. Misy fotoana ankehintsika mieritreritra hoe tsy tiako ty, hitako mihitsy tena tsy lalan'ny tompo. Mivavah tsara fa indraindray lalan'ny tompo le tsy tianao mihitsy. Tanareo ve le izy? Teo zany Jesosy miady. Inona le ady? Iza koa nifidy olona. Fantatrao zao ve le olona fa andahanao intelo? Fa rehefa mivavaka izy dia naheno ny rain'izy ny teny hoe izy io fafitio. Vita ny adiny ray, miditra ny fanondroany ray, tsy ho tasy. Tonga dia fahitan'i Jesosy miloha, varesa-bola tonga dia hamadika kitsirantsotra zao fotsiny io, sady mody manorika sady trésorier mpanodim-bola. Iza koa nifidy an'izany? Fa rehefa mivavaka Jesosy, teo ziziny ray hoe izy io fafitio. Tao zany mitodika aminao be critère be io. Hoe tao-mbavaka sao dia tsy teny betsaka fa hoe tao-mbavaka. Le asany pastera sady ohatran'ny kely karama masika le anina ny lavitra be no tao-mbavaka sao dia io hoe. Indraindray moa tsy tadiavintsika asa eto Analakely miditra amin'ny 5 mirava amin'ny 10. Tsy tadiavaka manao sekoly mahazo vola be. Tonga ao tsy manao ninninina, manao présence fotsiny. Andriamanitra ny hitanao amin'izany nofinofinao zany. Mazava kama zany fa Jesosy tsy nijery défaut fa niaino sitrapon'Andriamanitra dia mifidy olona nisy défaut. Ianao tonga eto sao dia verinao fa milay ary ianao io matoa tonga eto. Nanam-paharetana Jesosy ny aminao mba manana faharetana ny amin'ny manodidina anao. Sy tiaka mafitsara ao an-tompo zany point voalohany zarainy pastoriady zay. Point faharoa, tsy mijery fahadisoana. Samy hafa ny défaut sy ny fahadisoana. Tsy nijery fahadisoana Jesosy. Satria Maria Magdalena tonga avany tena meloka. Jesosy tsy niteny tsy nanao an'izany izy. Ary mahafinaritra be le teny teo hoe tsy nijery izy. Tsy nijery ny mpepanga izy. Sao dia ho influencer ny mpepanga. Zay ny mahatonga anao rehefa mijery Facebook dia influencer ny influenceur oui, zay le izy. Tsy nijery mpepanga izy. Sao mepanga eo. Tsy nijery le meloka eo koa. Tsy nijery le meloka izy. Fa mibanjina ny programan'Andriamanitra izy. Tsy nankalaza ny tsy fahatanterahany'ity vehivavy ity izy. Fa tonga teo izy hamonjy azy. Misy fotoana koa zasy ianao tsy tokony hoe dia tena mijery be ny fahadisoana izay manodidina antsika. Misy fotoana sain'Andriamanitra ianao mba mampiasa ny toetrany sy miaina ny toetrany ary mba ho ampiasain'ny toetrany. Jesosy tsy niteny hoe entiko vehivavy matsaravina eo. Zareo tia lotony sy nisan'ny lehilahy niaraka taminy ary misy amin'izay niaraka taminy te hitorabato eto izy zao. Ary ananany volo io matoa mitorabato. Sady ny consomme tsy tia andoha vola. Tsy Jesosy resaka. Vonjeny fotsiny le vehivavy. Tena akaikinao mianatra tsy mijery fahadisoana hoe. Hoentinao amin'i Jesosy zany fo zany hoe. Le fijery fahatelo teo rehefa niatrika ny Lazarosy dia Jesosy zany tsy mety resina situation zany hoe tsisy azo atao tsony. Raha Jesosy zany zao mijery ny ohatra hoe jirama ohatra, izy zao tsy miteny hoe maty io. Tsy maty io izy sao matory. Dia tsy haiko hoe ianao zany zanak'i Jesosy zany nanteneninao momba an'izay isan'andro vaky zao eo. Tanareo amin'izay pratika ny resahantsika. Tsy lavitra be ilay izy tsy hitady Lazarosy maty ananany antsika. Zavatra mitrango amin'ny davanandrom-piainantsika no ampianaran'i Jesosy hoe izy tsisy antena iny. Lazarosy anie tsy hoe teo am-bohatra. Efa nepasana ary efa nidina ny fasana. Efa vita. Ny valopy famangina efa tsy averina, efa vita fa rehefa tonga eo Jesosy hoe misy azo atao. Ka andro amaraina mamangy antsika ny tompo amin'ny alalan'izany teny zany. Misy azo atao fa azakivy ianao. Misy azo atao tsy aminao ihany sao dia ianao no antenainao fa amin'ny zavatra rehetra. Situation, firenena, mpitondra, gouvernemanta, jirama, ninona misy azo atao. Momba anao manontolo sy momba ny fiainanao misy azo atao. Tsy eken'Andriamanitra zany ianao milavolefina hiteny hoe tsisy intsony satria Jesosy isaky misy zavatra dia miteny fotsiny izy mbola misy azo atao zany ka. Dia andro amaraina mihinao fa
hiaraka antsika hiaina ny zavatra azon'Andriamanitra atao. Amen. Avy reny hoe ananako izany fomba fijery zany hoe ka. Zany hoe tsara fijery hoe tsara maso aho hoe. Amen. Tena marina zany a. Tehirizy ny fahadiovan'ny fijerinao sy ny fahadiovan'ny masonao. Mbola anatin'izay dingan'ny maso zay tsika, ny amin'ny fahafahantsika mijery an'Andriamanitra, fa indrindrindrindra ny fahitantsika an'Andriamanitra. Toyany tamin'ilay partage netiko teto tamin'ny heriny izy ity, ny amin'ny filazana marina an'Andriamanitra. Ao amin'ny Job 2:7 tezitra tamina olona telo Andriamanitra. Ary zay le anarana hoe inona moa zany matezitra an'Andriamanitra? Ny matezitra an'Andriamanitra dia rehefa diso ny filazanao azy. Ny zavatra teneninao momba an'Andriamanitra zany mahasari-piaro an'Andriamanitra. Satria iny na mamonjy olona na mahavery olona. Ohatra, raha zao mitenenao hoe anangana trano ianao, vavava tsy vitanao io trano io raha tsy miaraka amin'i Jesosy. Ohatra mitombona zao zany fa diso zao zany. Satria anangana le olona dia avita nefa tsy mivavaka dia izy tsy marina koa le izy. Satria tsy marina tokoa zany. Tsy ny fahavitan'le trano no ilanao an Jesosy fa mandrakizay. Dikan'izay mila intsy zany le izy. Io trano io mety vitana tsy isy vavaka aza, fa ny fiadananao amin'le trano ilanao an Jesosy. Mba tsy isy accident de travail ilanao an Jesosy. Ianao nahavita mba hiditra ao ilanao an Jesosy, satria misy olona mahavita trano dia ny alina ny efa nisy zany. Ny alina n'inona ity arrosage, inona moa zany ny alina fanokarana maty. Zany hoe manangana ihany fa tsy tafiditra ao. Atao inona ke zany? Le zavatra tsangana ne tian'Andriamanitra mba hisitrahanao hoe zay zao izy manomboka miafeno ny fanambarana momba an'Andriamanitra hoe mety ho vita io trano io na tsy miaraka amin'Andriamanitra ary ianao. Proof ne Tour de Babel ne tsy isy Andriamanitra fa navitana nangana. Za mbola tsy naheno hoe navitana anao Gratte-Ciel ary Davida sy Josefa. Zany hoe raha hifaninana anao trano faran'izay avy zany dia ny zanaka zao tontolo zao mavita lavitra. Fa tsy zay le izy. Tsy hoe rehefa manana an Jesosy ianao dia mahavita manao ny trano tsara indrindra. Tsy zay. Rehefa manana an Jesosy ianao dia manam-piadanana, dia manomana mandrakizay ianao. Tena akaiky ianao mila feno ny fanambaranao an Jesosy hoe misy fotoana koa tsika miteritsika zany ohatr'izao le izy. Le anatin'ny fotsika tsy ratsy. Tiatsika ne le olona ifikitra amin' Jesosy. Zay mahatonga antsika tafateny hoe tsy vitanao io raha vao tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao. Dia andraman'le olona, ny olona ne taranakevy. Azadio fa Eva daholo no vehivavy niteraka ny olona rehetra. Ny olona zany tia manandrakandrana. Dia mila mazava tsara zany hoe io mety ho vita fa tsy zay ny zava-dehibe. Fa lenao miaraka amin'Andriamanitra. Misy taontsika misy olona mananto ohatra mangatagadinika pastera tena korotana be mihitsy ny fiainako ohatra misy tafiotra tsy mety mijanona zany. Dia maika ianao ampiditra azy eo amin'i Jesosy dia zao tenenao hoe midira eo amin'i Jesosy raha vao tonga amin'i Jesosy ianao tsy misy problème atsony. Diso zao zay. Satria rehefa tonga amin'i Jesosy ianao, toy izy Jesosy ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Tsy ao amin'i Jesosy misy problème fa ety amin'izao tontolo izao. Kanefa matoki za efa naresy izao tontolo izao. Pastera, dia oviana zany tsy misy problème atsony rehefa miverina izy. Hitanao, tena akaiky anao, renao ve hoe feno zao zay hoe? Hitanao mahatonga antsika mianatra mba tsy ho diso. Mafana fotsika mizara momba an Jesosy dia mety indray diso ny fomba izarantsika an Jesosy, dia diso ny andraisan'ny olona an Jesosy, dia manjary miandrandra Jesosy tsisy tafiotra le olona. Nefa marika toko fahefatra Jesosy mivantana be zao anaty sambo mbola vitany tsy matahotra Jesosy ny tafiotra. Mbola tafiany foana io. Ny tena marina tsy Jesosy ary angeny tafiany. Jesosy ange afaka matory dia aveo raha sendra miletika ny sambo tsingevana eny ambony rano eny izy. Fa zay matahotra ny dobo. Zay mahatonga antsika tsara ny hafanampo fa tsara koa ny mianatra mba tsy ho diso ny zavatra tenentsika. Misy fotoana koa tsika mety tafateny hoe ao amin'i Jesosy tsy maintsy sitrany. Raso aloha fa le jiolana ampidiriny Jesosy tao am-paradisa tsy sitrany izy fa voavonjy. Lazarosy mahantra koa narary feno vay tsy sitrany izy fa lasa somatsara teo tratran'i Abrahama. Tsy midika indray zany hoe tsy ho sitraniny ianao tsy zay.
fa miomana ianao tsy ametraka ny fisian'Andriamanitra sy ny fiankinanao aminy amina karazana fahafenon'ny confort everinao hoe rehefa ao amin'i Jesosy tsy maintsy feno vola, feno fahasalamana. Tsy voatery. Andriamanitra mahalala ny lalana hitondrana ianao. Raha fantany hoe io mitady averenao, tsy omeny io. Zay zao mazava zay. Fa raha fantany hoe manomboka zakanao, omeny io. Ianao zao raha vao hitany hoe salama, tonga. Marary, tonga. Manaintaina, tonga. Dia manomboka hitan'Andriamanitra amin'izay, ay, tsisy idiran'ny fahasalamana zany ny atongavany amin'ny fanatrehako, salama amin'izay zany io dia amin'izay tonga foana. Fa raha hoe ariko indrindra azonao tiako tenenina rehefa salama tsy hita. Fa rehefa manomboka manaintaina vao hita, toy Andriamanitra hoe izaminy reto no avelaminy fiainany marary sasalama. Tena ianao ary mahavaly alizy hoe oviana ianao no mivavaka kokoa. Aza zarina ohatr'izany Andriamanitra. Omeo an'Andriamanitra ny fijoroany, tompo tsisy asaraka amin'ny fitiavanao. Mangataka mba ho salama, fa na mbola tsy salama koa so fa eo ianao miaraka amiko rangahy. Ianao miaraka amiko tsara lavitra no fahasalamako. Amen. Jereva antsika ny Apokalipsy 5 resaka momba amin'ny fanavotana indray isika. Vakina ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy izay amaranako azy eo. Apokalipsy 5 naran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra teo anatiny sy teo ivoany, voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase 7 teo an-tanana gavanan'ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika hanokatra ny boky sy amany tombo-kaseny. Ary tsy nisy olona mendrika tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambany tany na hasokatra ny boky ka nahajery azy. Nitomany mafy satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anankiray tamin'ny olona nanao tamiko hoe aza mitomany resefa aty an-danitra tsika aty tsisy ranomaso. Tsisy taitra nareo. Indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia nisolofon'i Davida no efa naharesy hanokatra ny boky sy hamany tombo-kase 7. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandriana sy ny zava-manan'aina 4 ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono na natandroka 7 sy maso 7 fa nafitin'Andriamanitra ny raha nakany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tany ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-manan'aina 4 sy ny olona 420 dia niankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena venididika azo manitra izy, dia vavaka ataon'ny olo-masina izany. Ary nira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy hamany tombo-kaseny, fa voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao an'Andriamanitra, olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary rehefa nataonao fanjakana sy mpisorona ao an'Andriamanitsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy. Amen. Afaka jantsika eo amin'ny 10 dia efa mazava be mihitsy voalazan'ny boky ny Apokalipsy 5. Eto Andriamanitra manaitra antsika fa teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy maty ho anao, hamonjy ianao sy hamonjy ahy. Nitsangana tamin'ny maty izy mba handresentsika sy mba hamelona atsika. Fa ny lahady ny andro ny alahady le nitsanganana iny dia niakatra tany an-danitra izy. Ny ascension zany tsy le 40 jours après résurrection, iny efa deuxième ascension. Fa ny ascension voalohany rehefa andeha andrombaka, andeha anao câlin amin'i Jesosy Marie Magdalene, le voalaza teo fa saika meloka fa natsangany sy ny velominy. Dia izy Jesosy aza mbola mikasika aho izy tsy mbola tany amin'ny ray aho. Iny le makany amin'ny ray iny iny le programme ny fanavotana. Ao ny zavatra nitranga dia izao senao dia noforonon'Andriamanitra ho azy. Haitsika izay leson'izay rehefa noforonona ianao zany dia noforonon'Andriamanitra ho fananany. Rehefa nanoty Adama sy Eva dia lasa nanolo-tena ho andevon'ny Satana amin'ny alalan'ny andevon'ny fahotana. Dikan'izay lasa tsy an'Andriamanitra tampoka indray zany Adama sy Eva, fa lasa ny devoly. Noho ny amin'ny fahadisoana fomba fijery, fahadisoana fanapa-kevitra, voafitaka, voafandrika dia nijabaka.
rehefa nandinika zany Andriamanitra dia simba zany le programmany satria lasa tsy anazy tsony zany ny olona tsy maintsy nidiny Jesosy nandatsaka ny rahany satria ny rahany no ny vidianana anao sy ny vidianana mba ho lasa fananany indray zasy anao. Zay no atao hoe fanavotana. Tehaka mafy ho an'Andriamanitra. Maninona zany no ampatsevy nombienombeny? Maro amin'ny olona ny mionona fotsiny hoe nivonjena fa tsy mety miditra eo amin'ilay hoe navotana. Rehefa nivonjena mantsy ianao dia nesorina ny fahotana. Fa rehefa navotana ianao dia mitandrina tsy hanota. Raha vao tsy fantatrao zany fa navotana ianao no vidiany Jesosy tamin'ny rany, tsy hanao tsony zany ny vavanao. Zany hoe manana vava ianao vao maraina fa tsy mahazo mampiasa ny vavanao amin'izay itiavanao azy satria tsy hanao tsony io. Hitanareo ny sarobidin'ny révélation momba ny rédemption amin'ny fanavotana, mamerina ny ao anatinao fa manana ianao fa tsy tompony ary natao hanao tatitra tsara ianao amin'le tompony nametraka an'izy mba ho ampiasainao hoe nataonao inona ny vavako, hoy ny tompo miatrika ny vavanao. Ka na be vava ary ianao zany dia tsy mahazo manao be vava tsony zao satria fa tsy hanao tsony io. Ampiasao araka ny tokony izy io amin'izay ilana Andriamanitra satria izy zao no tompo ny fanividiana io. Hitanareo amin'izay mahatonga antsika sady miresaka amin'ny famonjena no miresaka amin'ny fanavotana. Ao amin'ny famonjena Andriamanitra manafaka anao, fa ao amin'ny fanavotana ianao mijoro mba tsy hiverina intsony any amin'izay efa nanafahana anao. Voavonjy ianao dia avelan'ny tompo ny teniteny foana rehetra amin'izay. Fanavotana ianao dia mitandrina ianao mba tsy teniteny foana intsony manomboka androany. Fa tsy hoe nivonjena indray mandeha dia tsy very aina amin'ny teny ratsy ary. Very tampoka eo fa aza amin'ny teniteny foanao. Fa ianao tsy ho very zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny atao hoe fanavotana araka ilay voalazan'ny bokin'ny Apokalipsy vakintsika teo dia zao: novonjena ianao, novidiana ianao ary no naverina ho mpanjaka. Iadamasevana nitendrena ho mpanjaka ny Edena. Fa rehefa nanota izy dia tonga dia nesorin'Andriamanitra, niala Andriamanitra satria matoa tsy enona dia tsy ilaina. Dia manaja tena Andriamanitra hoe bon tsy mila, dia Andriamanitra miala. Dia nefa raha vao miala Andriamanitra dia naniantom-pisiny Edena ary tsy mipetraka intsony satria Edena avy amin'Andriamanitra natao ho an'ny Adama mijoro. Raha vao tsy mijoro zany Adama fa midororo dia esoriny Edena satria tsy misy ilana ny Edena raha vao tsy mijoro Adama. Ny mamaika ny tompo zany tsy amerina ny Edena very eo aminao fa amerina anao mba hijoro tsara aloha zay Edena any miverina ho azy zany rehefa tsara fijoroana i Adama sy Eva. Amen. Ny fanavotana zany dia fitambaran'ny famonjena sy fanjakana. Dia jereo tsara ny fa ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahaenina andiny faha 7 amin'aran'i Jesosy. 1 Corinthiens 6:19-20. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolo ny fanamasina. Fanamasina izay ao anatinareo. Fanamasina izay efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo. Olom-boavidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Zany fahatsapana tenen'ny Paoly apôstôly zany dia fahatsapan'ny olona mahafantatra fa Andriamanitra sady namonjy azy no nividy azy tamin'ny fanavotana. Tsy hanao tsony ny vavanao, tsy hanao tsony ny masonao, tsy hanao tsony ny sofinao. Zay mahatonga antsika tsy hoe tsy tokony akory hoe tsy mahazo miaino an'izany zay, fa nefa ny anaty any mbola te hiaino an'izany zay. Satria tsy hanao tsony ny sofina io. Maninona no sary-piaro amin'ny sofinao Andriamanitra? Satria izao no teneny amin'ny bokin'ny Apokalipsy, miainozy izy zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Dia ny dikan'izay, raha vao tsy averinao amin'ilay tompony vidy an'ilay sofina zany, ny sofinao dia lasa miaino devoly ianao zany. Tsy olona le resaka fa le devoly mampiasa an'ilay olona. Zay no mahatonga anao tsy tokony hiaino vaovao ratsy manjary iny ny tafiditra ao anatinao mandrafitra ny journée anao. Alleluia. Tonga dia ampidiro ny vaovao tsara avy amin'Andriamanitra sy avy any an-danitra. Amin'izay fotoan'izay zay atrehanao eo efa manana an'izay nylazain'Andriamanitra ianao miatrika ny zao tontolo zao sy
fahoriana misy ety amin'izao tontolo izao. Dingan'ny fahatsapanao amin'ny fanavotana dia izao, ianao tonga saina aloha zany fa tsy hanao tsony izay eo aminao, mahafinaritra indray zany. Ary tsy azonao entina sy ampiasaina amin'izay itiavanao azy iny tsoa fa misy tompony. Tena kaikanao misy tompony daholo eo amin'ny fiainanao io. Jesosy ny vidy anao. Faharoa, lasa mahatonga anao hanana communion iombona fandraisan-dahatra, ampiasa an'izay ilana Andriamanitra an'ilay izy amin'izay itiavana. Manomboka renao mihitsy hoe tena Andriamanitra zao te ampiteny ny vavako teny mamy renao. Dia manaiky ianao hiteny teny mamy amina olona masositra. Mazava gavan'izay. Normal be raha olona mahafinaritra anao no valianao teny mahafinaritra normal zany. Tsy normal koa ohatra ka olona manasoa anao dia tenenanao hafahafa. Fa tsy normal indray zay. Fa le zavatra angatan'Andriamanitra aminao, ianao manaiky an'ilay programa fa efa nazy io. Dia mandraindraitsika amin'ny teny hoe karanazy manina ny sakanany. Izy anie fitiavany. Na dia mividiny ara dia tsy nasiany gadana. Mametraka confiance izy satria tiany ianao. Hoe na dia mividiny ara dia tsy nitazominy any an-danitra ny vavanao. Fa nomeny ianao mba ho ampiasainy eto ambonin'ny tany satria tiany ianao dia mametraka confiance izy hoe iny zanako iny tsy teniteny foana tsony. Tena kaikanao, ianao ilay zany tenena zany hoe. Ianao ilay tsy miteniteny foana tsony hoe. Dia tenena izy kone. Ny antony sekoa loatra izao hamerenana antsika eo amin'ilay fahamarinana. Tsika zany tsy hoe manambava rangaha dia veloana ka izay hiteny. Ka tsy avely hiteny ianao. Ka hiteniteny foana fa mahazo miteny ianao raha miteniteny tsara. Dia saintsainy zany hoe mitondra ino ny zavatra teneniko zany. Andratrana izy, anafotoana izy. So dia za aloha ny tafotoana dia izay teneniko iny zany dia anafotoana. So dia za mihitsy aloha ny maratra. Fa so tokony mangina. Fotoana hitenenana ve? Ty ve ny teneniko, ty olona ty ve ny hitenenana an'izany? Dia lasa ohatra ny labozibe amin'izay ianao mandendeha satria misaina tsara aloha ianao vao miteny zavatra anankiray. Ohatra, misy olona miteny hoe pasteur ve ino hamburger? Raha mamaly hoe eny. Dia inona ny fiantraikan'izay? Raha mamaly hoe tsy, dia mety tsy entiny hitondra makany hamburger intsony zany. Raha teny hoe aloha dia tsy mila misaina tsara satria indray teny diso anananao eloka avy eo. Dia mangataka ny fitarihan'ny fanahy tsara amin'izay. Fa mila manaiky ho ampiasain'Andriamanitra ny momba antsika iray manontolo satria novidiny. Tena kaikanao tsy hanao tsony io hoe. Fa efa nividin'Andriamanitra hoe. Ny olona nivonjeny Jesosy dia voadio amin'ny fahotana. Ary ny olona navotan'i Jesosy dia tsy manota intsony. Mateo 12:20 momba ny fanjakan'Andriamanitra ilay ndresako teo hoe sady novidiny ianao no novonjena no nomena fanjakana anaran'i Jesosy. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no hamoako ny demonia dia efa tonga aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao dia satria ao anatinao ny fanahy masiny. Andriamanitra melohan'ny namorona an'izao rehetra izao dia tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy satria tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra Andriamanitra vao namorona ny lanitra. Ny lanitra zavatra tateoriana sady ny lanitra voary créature. Dia ohatr'izay koa ao anatinao zao Andriamanitra satria ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao dia izay Andriamanitra vao hanao zava-baovao avy ao anatinao. Asan'ny apôstôly 1:3 amin'ny aran'ny Tompo. Jesosy niseho tamin'ny famantarana maro tao aorian'ny Ijaliana fa velona izy. Ary niseho tamin'ny mpianatra 40 andro izy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny programan'i Jesosy nandritra ny 40 andro tao aorian'ny fitsanganany dia cours accéléré mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra miaraka amin'ny fanampiany fanahy masina. 3 taona Jesosy nampianatra tsy izy fanahy masina ny mpianatra maza na nampempitalesona satria reny mivokany reny izy moa ny anisan'ny 3 premiers avec félicitations du jury Peter. Reny zany ny tsara indrindra. Ny ambo matotsy ny tantaraina c'est pas mieux ozy izy ny fomba fiteny satria mbola tsy nanana ny fanahy masina. Fa rehefa nomen'Andriamanitra ny fanahy masina tao aorian'ny famonjena azadino fa tsy afaka nanome ny fanahy masina Jesosy raha tsy nanolotra ny fanahy masina teo amin'ny hazo fijaliana aloha. Dia tao aorian'ny famonjena amin'izay mainka amin'izay Jesosy ny alahady maraina alahady hariva rehefa niseho tamin'ny mpianatra ao amin'ny Jaona 20 fiadanana ozy izy tahaka ny tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao izy
tahaka nandrahandray azy izy ny andrahako anareo koa na elok'iza no averinareo dia voavely zany ary naniza kosa tsy averinareo dia tsy voavela izany raisy fanamasina izy tonga dia maika be Jesosy ame fanamasina atonga ny mpianatra atakatra sy ahazo ny fampianarana izay omeny makasika ny fanjakany. Sekolim-panasitranana mety misy fahasalamana tsy ampy amin'ny fiainanao fa ataovy misokatra ny ao anatinao fa misy fanjakan'Andriamanitra feno ao anatinao. Resaka échelle de valeur zany mila miova. Marina fa maikitsika ny salama zavatra ivelany zany. Fa mamaika an'Andriamanitra ny fifandraisanao amin'ny fanjakany tokony ho maro toerana ihany hoe ny fifandraisanao amin'Andriamanitra avy ao anaty. Amen. Ny zavatra niova tamin'io fanavotana io dia le vakitsika teo fa ho tany saiko vedetika fotsiny mba hatonga atsika amantatra fa rehefa manaiky tsika hiditra amin'ny programa amin'ny fanavotana manaiky tsika inona moa zany le programa amin'ny fanavotana manaiky tsika ho ampiasain'Andriamanitra ny momba ny tenatsika satria azy zany hoe ny masonao zany tsy hanao tsony na dia ny mitarihanao ary fa an'Andriamanitra nampindraminy mba ho ampiasainao miaraka aminy. Tena kaikinao manana maso ianao hoe fa tsy tompon'ny masonao tsony hoe tsy azonao ampiasaina ny masonao hoe amin'ny zavatra tianao hoe rehefa eketsika izay lalan'izay dia misy karazana vokatra ho azy mitranga satria le Andriamanitra ny vidiny lasa miantoka amin'izay tokony ho atao eo amin'ny fiainanao. Tahaka izany koa ny sofina tsy natao hoenona ny zavatra rehetra. Andriamanitra ny tokony hoenonao. Ny zavatra jerena ny resantsika teo, ny zavatra tenenina, ny zavatra ampidirina eo amin'ny vava, ny momba ny fo, ny saina, ny tanana, ny tongotra, ny rehetra makasika atsika dia tokony anantsika fahatsapana isa-maraina tompo misaotra fa novidinao reto anao reto nefa navelanao teo amin'ny vatako mba ho ampiasaiko. Fa ahoana tokoa moa zany raha tokony esorinao ny tanana ankavanana ohatra satria anao io dia tsisy tanakavanana ianao zany mandehandeha eny fa no fitiavany sy ny confianceny dia mahafantatra ny tompo satria efa nivonjeny ianao tsy hampiasa n'iny tanana iny hamelak'olona, tsy hampiasa n'iny tanana iny hangalatra zavatr'olona, tsy hampiasa n'iny tanana iny hanongo ka izy tsy taitra voatsongonako. Ianao ve rehefa sakana amin'ny polisy zany papier zany ve nataon'ny polisy hoe iny tanana iny ataovy tanan'ny tompo. Meo amin'ny verset biblika hoe ary nitsangana ny tompo dia nanongo ny Jodasy. Meo anazy zay. Rehefa hitanao zay dia asitsika lesona sekoly fianarana momba fanongona. Tahaka ny nanongon'ny tompo mpianatra dia tsika hifanongo. Fa raha ohatra ka tsy nanongo izy dia mangataka anao ajanony zany. Tsy programan'i Jesosy. Programan'ny tompo nampahereziny izay lavo natsangany izay nenjera nyraisiny izay efa lavin'ny fiarahamonina tsy manilika tsy mikasy tanana fa mametra tanana tsy mamindra faharatsiana fa mamindra fahatsarana. Io tananao io zany tokony ho tanana manangana, tanana mandray, tanana manome, tanana manampy. Alleluia. Ao amin'ny Apokalipsy 5:7 ny vakiana teo dia ny tenin'ny anjely hoe tsy misy olombelona ozy izy mendrika hijery an'le boky, andray an'le boky, anokatra an'le boky. Tsisy. Zany hoe problema anankiray mety mbola tsy natrehantsika mihitsy ity zany satria tsisy mihitsiny. Tsisy olombelona mendrika ozy izy ny anjely. Io fotoana io efa vita famonjena. Io Apokalipsy 5:5 io mitantara an'le zavatra nitranga tao an-danitra le resaka teo ny ariva dia oviana moa Jesosy niakatra rehefa niaraka tamin'ny Cléopas izy ka namaky an'le mofo dia nisokatra masony zareo dia le nanjavana iny fotoam-panjavonana iny Jesosy andeha hanao an'le fanavotana. Ao maharaka tsara tsika treto
io le nitranga amin'izay tonga dia tao an-danitra izy nanao le fanavotana dia miverina aingana izy hanome fanamasina lahady alina ozy izy ny anjela eto tsisy olombelona mendrika dika zay tsy possible zany dossier classé dossier non traité dossier non élucidé tsy haiko anaran'izany hoe raharaha tsy voava zany fa te hilaza aminao fa 3 taona melohany io problème io efa mivan'Andriamanitra ilay izy satria efa tonga Jesosy tao akibo Maria tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra ainareo ve ny tian'Andriamanitra tenenina midira fotsiny eo amin'ny programme amin'ny fanavotana fa misy zavatra efa nomaniny ama-polopolo taona ny efa lasa zay ho aseho any ara-potoana rehefa manaiky ianao hijoro eo amin'ilay programme izy ny efa ao fa tsy aseho satria misy olona mbola tsy manaiky ianao no erany za no erany afaka anaiky fetsika afaka 5 taona fa afaka 5 taona isokatra io manana hatramin'ny 2029 ianao manam-paharetana koa ianao tsy aloha androany maraina raha androany maraina no miova androany maraina afaka misy zavatra ataon'Andriamanitra afaka za tsy manery hoe satria dia takotaka le tsy resaka takotaka le resahako fa resaka fisokafany ao anatinao hoe mijoroa tsara fotsiny eo amin'le andrasan'Andriamanitra fa ho marina aminao le nitranga tamin'ny bokin'ny Apokalipsy na ny anjely mpitondra na ny anjely mpiara-miasa amin'Andriamanitra mpitondra ina valim-bavaka ara tsy nahita an'le valim-bavaka misy zavatra ny hoe ho manin'Andriamanitra ho ampono anao tsy voatery ho fantatry n'izany izy matoa na ny anjely ara tsy nafantatra ny devoly koa zany tsy kopy ninninina kaza mieritreritra hoe enjana be le any tsy enjana no Andriamanitra reny Andriamanitra mahery indrindra Andriamanitra no ambony indrindra Andriamanitra no miketrika indrindra mety miketrika ny devoly halavo anao joro tsara mifanaraka amin'le teny zay omeny fa tsy halavo anao ny ketrika ataony ary ampitsombadian'Andriamanitra le ketrika ratsy ho tonga ketrika tsara anandratany ianao ndray tsy maheno tia asio teka mirevidrevitra tsara ho an'ny tompo 3 taona melohan'ny fanontanian'ny anjely nefa voavaly le izy satria 3 taona meloha nefa atao amboako Maria Jesosy nitezaina ary tena olombelona 100 ary tena mendrika tokoa satria tena tsy nanota mihitsy mbola misy miteny foana tsy possible zany zay indrindra re le nataon'Andriamanitra Andriamanitra nga tonga anao zavatra possible zany ny Andriamanitra ny kristianina tonga anao zavatra impossible zany ny olona nofa mandratsy manoty zany nidin'Andriamanitra naprofa possible zany rehefa miaraka aminy possible zany rehefa miaraka aminy tsy vitanao rery io fa raha vao miaraka aminy ianao tena misokatra ao anao ny zavatra rehetra mba hahafahanao miaina an'izany hoe tsy manota intsony tsy manao fahadisoana intsony tsy mandainga intsony possible zany tsy mampiresaka intsony na ianao rake mihinona na ianao rake leo inandray re zany hoe teo amin'i Jesosy ny olona nefa mangina fotsiny tena nany mamanay tena tsofokopitaly zanaka-nadany reny dia nanana dia voaniakisita ozy izy ny olona sisy ny olona efa maharaka hoe mila votany io dia mila vonjeny io izay fotsiny fa tsy hoe tsy maharaka io halleloia ny programme fanavotana dia maneho aminao fa zay eritreretinao fa tsisy azo atao dia manondro an' Jesosy fa rehefa eo Jesosy azo atao miverena fotsiny mamerina ny tananao ny tongotrao ny sofinao ny oronao ny zavatra rehetra mombanao ao amin'le programme n'le nividy fa ny ambiny rehetra zay tsy misy efa nisy ny anjely miteny tsy misy Andriamanitra nyteny efa 30 ans izy iny izy fa tonga misy zavatra zany mampiasa sainanao 2024 fa le izy efa nomanin'Andriamanitra hatramin'ny 3 taona lasa zay firy zany 1994 ianao le mbola tsy mivavaka iny Andriamanitra efa nanomana hoe tia valim-bavaka ho an'iny adala be mandeha nalakely iny afaka 3 taona rehefa avy manatrika sekoly talata maraina izy ka mieny paster botabota mahafatifaty kely zay
Ary le pasteur iny koa le pasteur iny koa le pasteur mbola hitoroto mbola iny adalabe koa izy iny fa ho ataoko mifandray amin'ny programmako reny afaka 3 taona ao aorianan'izao satria za Andriamanitra niketrika, Andriamanitra nikajy, Andriamanitra miplanina, Andriamanitra mifanomanana, mitsikitsikia amin'ny fanantenana mijoro tsara fa zay no manin'Andriamanitra ao amin'ity taona ity tsy dify ity taona ity fa ho ataon'Andriamanitra tonga ho eny amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy satria mijoro ianao enio tsara satria mijoro ianao. Ary ny antony fijoroantsika satria tsy hoe misy anio dia hoe hijoro tsara fa misy anio ony zay koa mbola diso avelo fotsiny zay homanin'Andriamanitra fa mijoro tsara ianao amin'izay tokony hijoroanao. Amen. Andino fa efatra ary Jaona dia nitomany voalohany diso Jaona any an-danitra tsy mahazo mitomany ampiakaro izy ranomaso io tonga taony ozy le anjely tsy azo hitomaniana ty amin'ny programme fanavotana ny ranomaso ampitsimbaden'Andriamanitra tonga firam-baovao. Afaka hivadika firam-baovao ny ranomasonao rehefa manaiky ianao. Fa maninona ny firam-baovao? Satria ny firana dia zavatra niainan'le mpihira. Ka le mpihira tianao iny tsy mandalo an'le problemanao. Tsy anana an'izany le tononkira. Fa ianao mandaly no ampahitan'Andriamanitra an'le fandresena vaovao be mbola tsy nisy naizanaiza amoanao tononkira vaovao mbola tsy tanaizanaiza satria tsy natrehan'olo-kafa le izy fa natrehanao niaraka tamin'Andriamanitra dia tafavoaka teny ambavanao hoe le niaina koa ny lasa tononkira vaovao. Matoa misy tononkira vaovao isy zava-baovao tonga dia sy tsikitsiky manoloana ny zavatra mitranga rehetra za fotsiny mila mitandrina ny fampiasana ny vavako fa ny zava-baovao man'Andriamanitra tsy ho voafetra niza. Niova ny tononkira tao an-danitra vakio tsara fa ao amin'ny Apokalipsy 4 ny fiankofana nataon'ny anjely sy ny loholona sy ny zava-mananaina sy zetra mikohako ao bon voilà pidebe zareo mikohako ao. Ny tononkira zareo dia zao Andriamanitra pahary ianao nahary zao rehetra zao ny lanitra ianao namorona azy ny tany anao koa ny indro mibidro ianao namorona azy ny elatry ny anjely mikopakopa ianao mpamorona fa rehefa vita amin'ny fanavotana tononkira vaovao ianao ny mpanavotra ianao no Andriamanitra mifanavotana ianao nanavotra ny zanak'olombelona misy zavatra miova satria misy zavatra napahitana atoato iova ny verbe ny ambavanao avy amin'ny fanekenao iova sy ny faneken'Andriamanitra aneo anao zavatra mbola tsy hitanao mifanaraka amin'ny fiovanao hitenenanao alohan'ny faran'ny taona hoe aikokay Andriamanitra ohatran'ity mifanaraka amin'ny zavatra iainanao alohan'ny fiafaran'ity taona ity. Ao anaty salamo zao tsy soratra mihitsy hoe Jehovah ianao manavao ny telefonako. Tsisy izany io. Dia ao anaty koa moa zany pastera zany dia hiaritra amin'ity telefona efa ela be ity moa zany zany. Ka le salamo anie soratan'le olona tamin'izany mifanaraka amin'ny zavatra nananany tamin'izany. Fa ny salamo tokony hivoaka le salamo anao androany anaovanao hoe Jehovah nisy marita fonako dia atolotro anao. Raha zany telefona ianao bateriako. Manaova salamo. Alleluia. Tsisy mpitendry mo androany fa saika nitendriko lokanga tetindray ianao. Sady efa manana mpitendry tsika misy. Jehovah, raha zany telefona ianao chargeurako. Alleluia. Tsy ny fahafenoan'ny application ataonao atao anatiko fa ianao mampahery ahy. Aoka tsy ho simba amin'ny bateria amin'ny fiainako. Aoka tsy ho vaky ny écran amin'ny fiainako. Rehefa maneno ny sonnerie ny fahatongavanao aza velobadenina ny sofoka silencieux ka tsy ho henoko. Rehefa sendra maneno io ka miantso ahy ianao ataovy reky fa miantso ahy ianao. Ary raha sendra mba miantso anao mba ataovy voarainao moa ny appelako hoe Jehovah aza mba atao appel manqué moa zanakao hoe. Manaraka Apokalipsy 4 vao nampiakarina tao an-danitra Jaona variana izy nijery ohatran'ny ranomasina kristal ile kristal lafo be le efa ny Chine io zany ranomasina hitsakitsahana any mailo tsara ianao zany aza io ny mampanota anao lalina volamena le mampanota olona be dia be amin'izao io hitsakitsahana io any an-danitra ohatran'ny hoe asehon'Andriamanitra mihitsy hoe le
le mampanondrana anao ane tsisy dikany io any dia variny jaune tonga avany le anjely fiankofany anjely zany tena tonga dia mafinaritra be iny kopa kely atriny tsisy volonelana mipitika tamiko ohatrany an'le iny tiny an'le ganagananareo rehefa le amin'le fety iny tsisy ohatran'ireny misy perfection mafinaritra be zany dia rehefa mihiry reo anjely reo tsy ohatrana le mezaka manoatra ny paster bobo sy paster very tsy ohatrana ohatran'ireny tsy ohatran'izay fa tena tonga dia misy harmonie to dia mafinaritra be tsisy mpitendry mamalina tsony fitahina ho amin'ny mpitendry rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tsisy azantsy mafinaritra be tena hoe tonga vankoa le olona tonga dia olona tena mafinaritra be olona tena ohatrany hoe fotsivolo misy volombava tena hoe tsara tare tena fomba fiankofa mafinaritra be ny couronne volamena miaraka amin'izay atsipina amin'ny fomba fanipazana azy luxe be mihitsiny mazava e dia mahita hoe tsara zao lanitra zao amin'ny fotoana amin'ny fanavotana atodik'Andriamanitra ianao tsy ho variana hijery lanitra fa hibanjina hijery an'Andriamanitra ao afovoan'ny lanitra tsy mahay antehaka ao an'Andriamanitra ka le izy tsy le tsara ao fa le fototry le fahatsarana mahatonga le ao tsara mahatonga le zavatra be dia be tsara ao ane dia ao Andriamanitra dia zay mahatonga an'Andriamanitra tsy tiany ianao taitaitra amin'ny zavatra tsara fa tiany ianao ho taitra fa izy no tsara eo amin'ny fiainanao programme amin'ny fanavotana avadika amin'ny fijerinao tsy hijerina hiandrandra zavatra tsara avy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa hibanjina tsy ala eny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny masonao ny fanantenanao ny finoanao ny fonao ny visionanao sy ny rehetra mahakasika anao amen tena kaikanao azavariana amin'ny zavatra tsara hoe alefasany amin'Andriamanitra tsara ny fonao tonga dia vao iny tsy jaune jereo eo voany io fa io ny tokony jerena izy le loha olona io ny tokony jerena zanak'ondry amen Exodus 3:15 naneo ny faniriany Andriamanitra ary niresaka momba ny nofinofiny tena kikanao Andriamanitra koa mba manofo nofinofinaandriamanitra rehefa niala Damaseva Damaseva ane niala Damaseva ane niala vao nyroany anareo zany fa hoana marina le izy paster niala izany roany izy roa niala tamin'Andriamanitra izy dia nyroana tao edena faly ve Andriamanitra fa nyroany Damaseva nalahelo izy satria io ny mba voarina tao niaraka ny endriny nanana ny programma ary ny tao am-pon'Andriamanitra dia ireo olombelona ireo ho atao fanjaka-pisorona fa rehefa nanondrana Damaseva saiky nihintsana ny nofinofin'Andriamanitra hoe tsy ho possible tsony ve mba mandalo ohatranao koa zany izy zay tiako tendrena fa tamin'ny fotoana amin'ny fanavotana voavidiny Jesosy tamin'ny rany amin'izay ny zanak'olombelona rehetra tanteraka ny nofinofin'Andriamanitra lasa fanjaka-pisorona tokoa ny zanak'olombelona navotan Jesosy teneno akaikinao ohatry ny ela le nofinofo hoe fa hitrango io hoe rehefa omenao lanja hoe ny nofinofin'Andriamanitra inona ny nofinofin'Andriamanitra ny nofinofin'Andriamanitra dia ny mpamosavy manodidina anao ho lasa fanjaka-pisorona zanaka raisin'Andriamanitra ho ankohonany raisa aloha zay rêve de Dieu zay dia manaraka ho azy ny rêvenao fa raha vao maikitsika amin'ny rêvetsika dia eo ianao sy ny rêvenao jereo foana ny tenin Jesosy zany teny zany dia afatonga anareo anana ny fifaliako ny ena aloha vony ianao misy dikan'izany efa nataony ane ny ianao nalefa ny aloha reny ny problème antanio dia dabe adama fa reny ny problème nomena hoe io atao hoe tia tsy azo hoany dia inona natao nohaniny le tsy azo hoany efa tenenina hoe tia tsy chocolat fa taina liky io jereo io mitovitovy fa tsy azo hoaniny ka mbola misy manandrana ihany ohatrany ny fahotany mezany ity ohatrany ny fahotany efa tenene tsy mety mbola atao ihany tsy mahasoa anao ny fahotany zay mahatonga an'Andriamanitra miteny amin'izay ny analo ampidirina zay vao ny anao fa manjary tsy mety mihitsy raha vao tonga dia ny anao tsy hainao mihitsy miaina an'ilay izy raha vao tsy misy an'ilay zavatra avaty amiko teotr'izay koa
za tsy teny hoe tianao ve nofinofo tanteraka ho azy io rehefa considérenao ny rêvenany ny nofinofo-n'Andriamanitra teto dia mba ho tonga fanjakam-pisorona ny mpanota ny jentilisa ny grika ny romana ny adala ny pamsa ny ratsy fanahy le olona ny Facebook halanao iny nefa le olona tsy miresaka aminao le olona sa tsy miresaka aminao tsy mbola mivory niaraka taminao tsy niona taminao halanao avy amin'ny olona ny tena izy io ny ahoana ohatr'izao ny izy io sa zao mihitsy nandreresaka teo mihitsy izy miteny anao fa tsy mandaingy ny olona manaratsy aza ampidirina poubelle na zordure ao anatin'ny fonao sy ny sainao fa iny olona iny te hiteny aminao fa tiany Jesosy iny ka raha tsinonako tiany Jesosy iny ka tsy ekeko zany tsy problema ka fa tiany Jesosy iny olona iny ny zavatra ataony tsy ny zavatra ataony resako fa ny fitiavan'ny tompo azy aloha ary tiany Jesosy vonjena izy tahaka ny namonjena anao. Alléluia. Tanteraka ny nofinofin''Andriamanitra ozy izy tamin'ny Mosesy Exode 19:6 anaran'ny tompo ho fanjakam-pisoana sy ho firenena masina ho anareo tena Andriamanitra fa tena mibidabidaka tena ho avraka amin'ny fotoana ohatranao le mba manao an'izany ko avraka amin'ny fotoana ianao ny manahaka ny tompo fa dia tsy ampozinao mihitsy eny fa miandry fotoana mahamety le izy satria novitainy Jesosy mihitsy aloha ny fanavotana zay vao tanteraka ny nofinofin'Andriamanitra na ny nofinofin'Andriamanitra zany vita tamin'ny fanavotana ka izy mitondra nofinofo aran'izay impossible andro amarena ka hiteny fa tsy possible raha angaty fa mboary tsara fotsiny ny tenanao sy ny vatanao sy ny fitondra tenanao sy ny fihetsika sy ny mombanao manontolo dia mety eo amen. Le mamaika zany tsy any amin'le hoe concours de rêve tsy any raha ny amin'iny dia azon'Andriamanitra atao fa amboary tsara ny ao anaty ifanaraka amin'le programa mpanavotana matona votana ianao tsy hanao tsony ny tananao matona votana ianao tsy hanao tsony ny fanakao an'Andriamanitra io zavatra ao aminao io fa tsy hanao ka izy mipetaka amin'ny vatako soran'Andriamanitra navelona tao io fa anazy io voninahitra Andriamanitra ny amin'ny fisiny io sy ny mbola fisiny io amin'ny vatanao aza vela io no ampisaraka anao amin'Andriamanitra zay le antony zao fotoana andro amaraina zao fa ohatrany teniteny Andriamanitra nianary nofinofoko ary mba miverina tamin'ny fanavotana dia inona ny mampanasy mampatahotra anao amin'izay mety mba ho antenainao avy amin'Andriamanitra possible loatra io hoe fa miova fotsiny aloha amen. Alléluia. Apocalypse 5:5 ozy izy le loolona minaran'i Jesosy aza mitomany indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda ny 9 aritako fa nisy zanak'ondry nitsangana zay le izy zay ao amin'ny fanavotana ianao lasa miaina kokoa ny toe-panahy malefaka toy ny zanak'ondry satria any amin'ny programa fitoriana filazantsara ianao no misetrasetra ohatry ny liona any ianao no mitory-teny ohatry ny liona manao zay amantaran'ny olona fa Jesosy namonjy azy fa ty amin'ny programa fanavotana mahakasika ny relation anao ny vatanao sy Andriamanitra mila malefaka ohatry ny zanak'ondry ianao manaiky ny taridalana sy ny fitonan'Andriamanitra anao. Alléluia. Tena kekinao ianao ne sady nivonjena hoe no navotana hoe novidiany Jesosy tamin'ny rany ianao hoe manana ianao fa tsy tompony hoe misy fanjakan'Andriamanitra ao anatinao hoe misy zavatra miovy zany hoe zao zany apatsahivon'ny tenanao ny toerana nametrahan'Andriamanitra anao zay mahatonga le olom-boavidy isika ka tsy mahazo manao intsony zay tiatsika mankalazan'Andriamanitra eo amin'ny tenanao iainy fotsiny dia aveloha Andriamanitra amoaka ny surprise tsara vao homana ao ambadiky ny fijoroanao fa na zavatra heverina fa impossible tsy misy ary efa vitan'Andriamanitra 30 taona mialoha misy zavatra zay zao etretina mihitsy ty zavatra ty paster efa tsy gisa maintsy efa tsisy mihitsy dikany hoe gisa mainty mantsy rarra fa le resahany eto tsy zavatra rara hoe misy fa tsy tonga eo aminao fa zavatra tsy misy inexistant fozy Andriamanitra hoe enao tsy mahita fa zany efa nanomana tsy misy zavatra ilainao ka tsy efa vonina to amiko fa mba mijoro tsara fotsiny amin'izay ilako ny momba ny vata be anao io aza ampiasaina amin'izay tiavanao azy amin'ny masonao rehefa mijery dia fatary hoe zao ve ny tian'Andriamanitra ho jereny masoko ve ty olona mampiseho vatana be ty ve zany tiany tompo jereko ve mba andinihako hoe endrezany atsara amin'ny fanaovanao nonony surevenao fa ny tompo ve mampijery anao an'izany tsy ny tompo zany ka tena tsy ny tompo mihitsy zany
tandreny fanitevolo misisika any amin'izay tsy voafehanao fa azo fehezana zany ny amehezana azy piaina le telefona ka le zatra tsy mety mipika esorina batterie misy zavatra azo atao ao tena kekinao rehefa tena fantatrao ny asaribidin'izany hoe dia fantatrao fa misy zavatra azo atao foana hoe tsy anotana hoe alleloia resaka Facebook zany resaka zany resaka télé ohatra tafajery télé ianao zany mba mieritreritra hoe ndre andeha jery momba ny liona sy ny sobakaka dia zavatra hafa mihitsy no mipotra ao azonao pihana ny izy fa tsy mety mipika fa maninona ry zany sao dia zao sitraky ny tompo dia androany mivalina fa tsy sitraky ny tompo le fa ianao mila matanjaka tsara ny safidinao ampididozanao ny zavatra jerenao aza mihain'olona manaratsy zany zalo mandenika fa ty anany ty amin'izao tsisy mandeha ino ny ampidirinao dia variana tokoa fa lasa tsy mahita zavatra mandeha tokoa ianao dia zavatra tsy mandeha ny hitao tena marina zany izy ane lasa marinao anatinao zavatra ekenao ane na dia tsy marina ary dia gaga Andriamanitra tsy zay ny ampianariko azy any amin'ny sekoly fa iza ny enony tany indray haika ianao ny hain'olona miray latabatra mpanaratsy izy koa moa tsy soratra amin'ny télé zany hoe fivoriany ny mpanaratsy te aloto fo ve ianao tsisy an'izany fandrika le izy afaka miaino any ianao ino tsara raha vao manomboka miditra amin'izay le hoe za aloha mahita foatra ny te tonga dia midiserne ohatry ny animba fianam-panahy izy zany ale matory se zay arovy ny fonao arovy ny sainao arovy ny fiarahanao amin'Andriamanitra tandremo ny distraction mety misy olona miteny zavatra mandratra dia ny tsara aloha le teny ve mandratra sa za mora maratra zany koa mbola izy daholo indraindray ohatry ny didiny tamin'ny antsy plastika zany hoe tsy maratra tsy tokony haratra akory zany fa ianao mihitsy ny efa vao mahita olona andidy izy nefa le olona tsy tonga didy tonga andidy gâteau mba homenanao izy le zavatra ratsy mihitsy tsy ahitanao zavatra tsara tsony tena kekinao draindray hoe isika ny mora maratra hoe na isika mora tafitohana hoe dia zany le entiny eo amin'i Jesosy hoe amen taontsika hitsangana ry saotra ny tompony amin'ny teny saotranao zay ray aminaran'i Jesosy nomenao opportunité indray hiverinao ny fahamarinany teny makasiky ny fahafenona ny fanambarana mombanao fa sady nataonao ny famonjena fa indrindra nataonao ny fanavotana ary novidinao zay novidinao tamin'ny ranao lafo be novidianao anay misaotra sy mankasitraka anao zay ny amin'ny fotoana maraina misaotra ny amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny sekoly misaotra fa manaitra anay ianao fa raha novidinao dia tsy natao hiaina sy anao zay tianay amin'izay nomenao sy mbola nampindraminao sy navelanao hoe amin'ny fiainanay anao ny tananay anao ny vava ny sofina ny loha ny maso ny saina ny fo zay rehetra makasika anay tena anao tokoa fa izahay mila tonga saina manetry tena manaiky an'izany programa zany tsarovy ny zanakao rehetra tonga eto fanatrehanao androany fa raha ny amin'ny fahatanterahany vokatra tsy any tena ianao no njoro androany nampatsiaro fa ny zavatra rehetra ao ambadiky ny fanavotana dia afaka hitrango eo amin'ny fiainanay fa izahay ny mila tanteraka eo amin'le fiovana tsarovy ny tsiraray avy raha andeha hamakivaky ny journée amita ny herinandro anomboka ny volana oktobra vaovao miaraka amina fitandremana miaraka amina fijoroana mba homemboninahitra ianao ilay tompo ny vidy sy nanavitra anay tamin'ny rahanao misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen mazotoena vetivety nao fanatitra kely tsika le fotoana no fanatitra ny kely fa tsy le fanatitra terinao mankasitraka ny tompontsika any amin'ny zavatra rehetra men'Andriamanitra tena kekinao mianatra hoe tsy manao zavatra tiana foana hoe ianarana zany hoe alleluia misy zavatra mihina fa hitarika ny tompo hitondra ny tompo hibitsika hanampy ianao anatin'izany fa raha ny amin'ny zavatra miandry ao ambadiky ny fijoroanao misy ny voatanisa fa misy ny firam-baovao avy eny ambavanao aneo ny zava-baovao amin'ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy rapitso sekoly tokantrano mbola manasa-pitiavana trany tongava tsy olona korota tokantrano daholo tonga eto hoe olona tonga eny sady le olona mitady vady nefa ny sarabady tsy zany daholo zany tonga eto ka zay le diso zay tsy zany ka
zany tsy izay mihitsy le izy olona mangetaheta an Jesosy ny tonga eto dia ao anatin'ilay mangetaheta mety manana olona tokantrano izy tsy maninona fa nomen'Andriamanitra zay olona arby atonga le olona hijoro amin'ny finoana afantatra ny tokony atao hiverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay potika sy rava atsangana indray zay maratra sy tranona vaovao zay tsy mety atao mety fa tsy midika zany hoe olona manana problema mpitiavana daholo ny tonga eto rehefa larby maraina ary tsisy izay fantaniana izay rehetra zay manana problema atao amin'ny côté ato nareo ampahirezina dia nareo zay tsy izay miaraka eto daholo mba tsy ho fantatra ny problemanao fa ny tompony mahafantatra an'le izy tongava mitady an'Andriamanitra azadino mivavaka anatin'ny fo fa manomboka amin'ny lakamisy ny séminaire ho an'ny pasteur sa fiombonana any Antsirabe tiaka mafitsika ho an'ny tompo Somasa Botsilahady ny croisantsika eo amin'ny devant Angara dia mino fa nivavaka ataontsika miaraka oren'Andriamanitra dia ovalian'Andriamanitra mitsangana ary isika mpitiavana dia andray tsodrano tononona maran'i Jesosy ny fatanterahany tsodrano fa isokatra ny fahatsapana ao anatinao ny amin'ny famonjena sy ny fanavotana novonjena ianao ho tonga olom-baovao ary miaina ianao fiainam-baovao tononona maran'i Jesosy fa tonga saina ianao fa navotany tompo novidiny tamin'ny rany zay eo aminao tsy anao fa azy ary ankalaza azy ianao amin'ny fanekenao ho ampiasain'Andriamanitra ny momba ny tenanao tononona anatin'izany ny fampiasan'Andriamanitra ny masonao ny sainao sofina orona vava tanana tongotra fo saina sy rehetra makasika anao aminaran'i Jesosy ho voninahitr'Andriamanitra irery any mandehana fa manonona fanasitranana eo amin'ny vatanao fanasitranana eo amin'ny fiainanao fanasitranana amin'ny tokantranonao fanasitranana amin'ny fanomponao tsofina rano ty mois d'octobre ty volana tsara ary iarahanao amin'Andriamanitra tsara mandehana fa tsy ho lavo ianao tsy ho reraka ianao tsy ho resy ianao amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana voarainao dia voatahiry ary ho tomombana sy tanteraka ny fahasalamanao manompo an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen Somasa Sabotsy azadino eto amin'ny super U fotoana antsika efa tsy ery amin'ny trano pokon'olona azafady tompoko